manolotra ny arahaba tompoko. Anjaka indray aloha ny tsiko any alizay eto Madagasikara atao anatin'ny 2 andro manaraka. Arak'izany ara dia saika azo orana hatrany aloha ny aty amin'ny morontsiraka atsinanana iray manontolo iny. Ho antsika eto amin'ny ilany atsinanan'ny Afovoantany kosa dia andrahoana na anjombona amin'ny ankapobeny, mety arahana erikerika manify aminy moa zay amin'ny faritra sasany. Ny mpampiasa ny ranomasina sy ny mpanjona ny ranomasina aty amin'ny tendrony avaratry Madagasikara, ny morontsiraka Atsimo andrefana iny ary mihazo ny morontsiraka Sofiasy Boeny iny kosa dia tanina trano mba ho mailo trano rehefa mivoaka mendrika satria misy rivotra mahery ka dia mety hanonja be zany ranomasina ahery zany indraindray. Amin'ny talata izao kosa zareo dia tsy maro toerana indray ny atmosferantsika, arak'izany ara dia miandrandra orana indray ny tapany atsimon'ny Madagasikara iray manontolo iny, mihazo ny Atsimo andrefana, faritry Menave ary ny faritry Melaky. Ny toetry ny androntsika ho amin'ny rapitso ary dia saika hisitraka orana hoy ateo ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iny raha toa kosa ka andrahoana na anjombona amin'ny ankapobeny ny ilany atsinanan'ny Afovoantany. Mety arahana erikerika manify aminy moa zay amin'ny faritra sasany. Ny faritra sisa rehetra kosa dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia toy hatrany aloha ny orana malefaka aty amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Nosy iray manontolo iny raha toa kosa ka orana tandrifondrahona ny tapany atsimon'ny faritry Melaky. Torak'izay ihany koa isitraka izay orana tandrifondrahona izay isika any amin'ny manodidina ny Samborano. Raha antsika eto amin'ny Afovoantany moa dia andrahoana na andrahoana mitsitokotoko amin'ny ankapobeny. Ny faritra sisa rehetra kosa ho maina ny andro. Raha ny maripana voatombatombanao amin'ny rapitso zao dia manodidina amin'ny 12 ka hatramin'ny 14 na 15 degré eo ny maripana ambany indrindra ho an'ny Afovoantany. Raha toa kosa ka manodidina amin'ny 12 ka hatramin'ny 14 degré eo ny maripana ambony indrindra. Any amin'ny manodidina ny faritry Betsiboka, Boeny ary Sofia iny kosa dia ananky hatrany amin'ny 5-30 degré Celsius mihitsy. Dia izay indray raha ny vilan'ny tetry ny androntsika ho amin'ny rapitso tompoko lahy sy tompoko vavy, manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.